Kasitrahana hatrany ianao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manotritra ny araba finaritra indray ary manasanao ampanazana araka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ity atoandro ity fototrafitra samaro no notokanana vokatry ny fampiasana ny volam-bahoaka araka ny tokony ho izy ka ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana no lahara-pahamehana ho an'ny ben'ny tanàna voafito amin'ny commune Andramy any amin'ny district ny Morafembe iny fototrafitra samaro tahaka ny vovondrano Braony commune sy ny tsena moa no notokanana tamin'ny fomba ofisialy raha nitatitry Thierry Rahajarimeva. Nandritra ny fitantanan'ny commune Ambanivohitra Andramy district ny Morafembe tao anatin'ny roa taona izay ka vavolombelon'ny mpiasa ny bainga hoy ny ben'ny tanàn'ny Andramy Andriamatoa Mahafeno Roger. Valanomby ho an-tsena izay mirefy 50 metatra amin'ny 70 metatra mba hierovana ireo omby ao an-tsena tsy ho very. Tribune na toerana fijerevana baolina eo an-kianja filalaovam-baolina ao Andramy. Vovondrano misa 4 ao ny noatsaraina sy nasiana bizo fa nisy kosa izay vao noforonina mba hanalana ny fahasahiranan'ny vahoaka eto an-tampon-tanànan'ny Andramy. Ary ny farany dia ny Braony commune vaovao izay misy rihana iray. Ireo rehetra ireo no niara-nitokanana niaraka tamin'ny solombavambahoaka Firezavinany sy ny lehiben'ny distriktan'ny Morafembe ary ny vahoaka ao Andramy. Mendrika toany no i-depite Mena ny olona mahavita zavatra toy izao ka rariny raha hampiana sy omena tombony amin'ny volany Siady. Marihina moa fa volan'ny commune madiodio no nahavitana ireo asa ireo sy mariky ny fitohizan'ny raharaham-panjakana. Raha izay ny tany amin'ny commune Andramy tany amin'ny district Morafembe iny any amin'ny commune Tanambe kosa indray mitony fanamboarana sy fanarenana ireo lalana ao amin'ny commune Ambanivohitra Tanambe ka tao amin'ny fokontany Amboadiadabo no nanohizana ny izay asa izay ny raha tamin'ireo vatandela maro tany an-toerana. Hely Randrianartso. Lalana eto anivon'ny commune Ambanivohitra Tanambe izay notanteran'ireo fitaovana sy ny teknisianina avy amin'ny faritra loatra mangoro. Tany am-piandohana dia 17 kilometatra no nivinavinaina ho vita tao anatin'ny 10 andro. Saingy ho efa iray volana izao no notohizan'ny asa ka 20 kilometatra mahery no antenaina ho tratra rehefa vita ireo asa. Feno iray volana katroka androany angamba izay natao hoe nanomboana ny fiara-miasa tamin'ny anivon'ny faritra tamin'ny fanamboarana lalana communaly anivon'ny atao hoe commune Tanambe. Iaraka izao hitantsika izao dia isorana fa miara-miasa ny vahoaka sy ny mpitondra amin'ny atao hoe fitadiavana n'izany fanamboaran-dalana satria anisan'ny zavatra ilain'ny olona andavanandro ny lalana. Raha nanomboka izahay tany Ambodiambondana tamin'izany fotoana izany dia efa voatety avokoa ny fokontany Amboripotsy, ny Ambotrea, ny Antananasonitra, ny Ambohimanarivo, Ambotronivary sy fokontany Ambohimanarivo any. Androany zany zao dia mitohy eto fokontany Ambodiadabo ary ny vahoaka rehetra dia miara misalama miaraka amin'ny traktera izay mitatitra tany satria misy ny atao hoe fanotofana ilaina. Dia mamerina trano ny fankasitrahana ny faritra tamin'ny fanomezana ny fotoana io na dia atao fitaovana io na dia atao hoe somary mavesatra taminay ilay izy fa dia tena hoe misy ny atao hoe fampivoarana fitsonjovana ireo vahoaka ireo satria anisan'ny zavatra tsy azo ialana zany lalana zany. Tena sitraka amin'izao fanamboaran-dalana io izay fokon'olona Ambodiadabo Betarivo. Fisaorany lehibe ho an'ny ben'ny tanàna aloha zany nanentana aminay nampilaza-nay hoe misy fanamboaran-dalana azahoana fitaovana izay amin'ny olon'ny faritra. Dia isaorana anivon'ny faritra koa zany nagnamezana izay fitaovana rehefa zava-dehibe aminay misy eo fampitan'ny lalana. Zava-dehibe ho an'ny mponina ny fahavitana izao lalana izao. Raha toa ka vita avokoa ireo lalana ka saina renina eto amin'ny commune Ambanivohitra Tanambe dia antenaina fa hiena ny fahasahiranan'ny vahoaka amin'ny fivezivezena sy ny famohanan'ny vokatra ka hitondra fanatsarana eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Fanavozana Republika Madagasikara zao vao noverina nahazo fotodrafitrasa vaovao indray ny commune Ambonivohitra Betroka ary asiana fanatsarana ihany koa ny lapan'ny tanàna teo aloha ho hatsaraina ihany koa ny lycée Tsiebo Calvin ao an-tampon-tanànan'ny Betroka raha ny fampitam-baovao Théophile Norbert TVM any an-toerana. Akoatra ny fanamboaran-dalana izay natomboka aty amin'ny distriktany Betroka dia natomboka ihany koa ny fanamboarana ny lapan'ny tanàna vaovao hisy ny bureau hiasan'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy eto amin'ny commune Ambonivohitra Betroka hasy-panarenana ihany koa ny lapan'ny tanàna teo aloha vakoka navena ny Republika voalohany
ho an'ny mponina aty an-toerana. 11 mètres 50 sur 13 mètres. Misy étage anankiray any partie ambany anana pièce anankivaly zany izy dia zay koa ny ao ambony ao amin'ny ilany atsimo misy parking ao amin'ny devant misy jardin sady clôturena le endriky ny hôtel de ville vaovao zany. Anana endrika moderne izy zany tetibidiny asa manodidina ny 715 millions d'ariary. Miasa ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny ben'ny tanàna. Fomba fiasa mifanaraka amin'ny teny filamatry ny tanàna eto Betroka, asa fa tsy kabary, acte non verbal. Andalo teto izy voaroa volana lasa dia napanantena fa atao eto Betroka ny hôtel de ville, atao eto Betroka ny fanamboaran-dalana, atao eto Betroka ny fanamboarana ny stationnement. Ankehitriny anefa dia efa tanteraka izany zavatra izany. Ary anisan'ny mahafaly ny mponina atao anatin'ny distriktany Betroka manontolo fa tsy ny commune urbaine rery izay fampanantenana nataon'ny filoha colonel filohan'ny fanavaozan'ny République Madagasikara. Afaka 20 andro dia hanana lapan'ny tanàna vaovao ny tanànan'ny Betroka, fotodrafitrasa izay hifanaraka amin'ny filana fototra aty an-toerana. Raha tamin'ny République voalohany no nanana izany voalohany ny tanànan'ny Betroka. Mbola manodidina izay tontolo ny fampandrosoana izay hatrany any amin'ny faritry Boeny iny nidina hifotony nijery ny lalana izay mampitaraina ny maro mahakasika ny lalana mampitoy ny gymnase sy ny lycée Philibert Tsiranana Mahajanga ny minisitry ny tanora araka ny nambarany dia hoezahana hosokafana melohan'ny fidiran'ny mpianatra io lalana io mba ho fitsinjovana ireo mpianatra sy ny vahoaka ireo mpampiasa an'izay lalana gymnase Philibert Tsiranana izay. Miora Randrisy Narda Véronique. Hosokafana ny lalana eo anelanelan'ny lycée Philibert Tsiranana sy ny gymnase melohan'ny fidiran'ny mpianatra hoy ny nambarana Andriamatoa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny fidinana ifotony izay natao amin'ny ity an-toerana. Ny fanokafana ity lalana ity dia antenaina mora ny fivezivezen'ny mponina sy ny mpampiasa lalana ary indrindra ireo mpianatra manodidina ny lycée Philibert Tsiranana. Fantatsika tsara fa 7 taona lasa izay no nanakatonana ty lalana ampahandalana zay route communale izy ty anisany nampikaikaika nampitaraina ny vahoaka ny Mahajanga ray manontolo satria fantatsika tsara fa toeram-pianarana sekoly sy toeram-piasana ny manodidina eto ary anisany maro ny vahoaka teto no nampiasa ny ty lalana ty ary nanamora ny fifamoivoizana teto ny fisokafan'ny lalana ty tamin'izay fotoana zay. 7 taona lasa zay no ataontsika hoe tsy nahafahan'ny mpianatra ny ray aman-dreny indrindra moa ny mpiasa ny vahoaka teto vizivezy teto sy nanamora ny fifamoivoizana ka ny fotoana moa zany na ataoko hoe nanapahana hevitra tamin'ny fitondrana teo aloha hoe akatona ty lalana ty noho ny antony zay nanana ny antony izy fa kosa taty aoriana taty rehefa nahatsapa izahay fa be lavitra loatra ny tombotsoa ambony ny mpianatra sy ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny fampiasana ny ty lalana ty zany dia nangataka izahay ny ataontsika hoe ny avis ny tribunaly ary azo soamantsara zany avis favorable zany hoe azo atao ny manokatra ny ty lalana ty ho tombotsoa ny vahoaka ny Mahajanga. Ka androany izahay dia nanao ny constatation inona ny zavatra misy ato mialohan'ny hanokafana ny ty lalana ty satria fantatsika tsara fa mbola andalana ny fanamboarana ny ty gymnase ty tsy maintsy ataonay zany ny misécuriser aloha an'ity gymnase mbola misy matériel ao misy entana maro samihafa ao an'ny orinasa sy an'ny ministera mazava ho azy ny fanjakana dia tsy maintsy arovana aloha io vita ny fiarovana an'izy io zany dia sokafana rehefa aveo zany ity lalana ty mba ho tombotsoa ny mponina. Ny fanambarana Andriamatoa minisitra dia mametraka ny tanjona fa ho vita sy ho azo ampiasaina melohan'ny fidiran'ny mpianatra ny fanokafana ity lalana ity mba ahafahana miantoka ny fivezivezena milamina sy azo antoka ho an'ny rehetra. Ajantsika hatreny resaka lalana fa manodidina ny tontolon'ny fizahantany kosa indray iray amin'ireo toerana afaka misintona mpizahantany eto amintsika ny ao Tsingorosa ny amin'ny faritry Diana efa misy ny marika hamantarana azy na ny eto an-toerana na ny ivelany avy amin'ny zanaky ny faritra miantsehatra amin'izay tontolon'ny fandrarana izay. Nisy ny fampahafantarana ny rahana fanentana nataon'izy ireo tetsy Analakely natrika an'izay Olivier Andriamololoniaza sy Stéphane Alphonse. Eto amin'ny commune na Karongana 9 kilometatra tsy ahatongavana Tsiranana mivily akavanana no misy ny valan-javaboary Tsingorosa. Karazana tsingy tsy fahita maneran-tany raha ny
endriny ratsy ity eto amintsika ity. Isan'ny parka mahasarika mpizahatany ao amin'ny tapany avaratry ny nosy izy ary mahatalanjona ireo mpitsidika ny akantony. Raha ny ara-tantara dia avy amin'ilay antsoina hoe formation géologique noho ny foronany. Tahaka ireo toeram-pizahatany misy eto amintsika rehefa avy nandalo fotoan-tsarotra taona vitsivitsy lasa izay teo ny fandalovany Covid. Eo ihany koa ny zava-misy any ivelany dia efa manomboka miarondony eto amin'ny Tsingrosy ankehitriny. Nahitana fitombony isan'ny mpizahatany tonga mitsidika eto. Samy mandray ny manandrify azy avokoa eo amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity na ny tompon'andraikitra ara-panjakana, ny commune, ny vondron'olona ifotony eny hatramin'ny zanaky ny faritra dia mitondra ny anjara birikiny amin'ny alalan'ny fahampahafantarana ny Tsingrosy ka nametraka ny fahamantarana na ny marika mba ho fantatry ny malagasy na koa ny vahiny ny fisiany valan-javaboary io. Amin'izay zany olo avy any avaratra dia noho zany nenganengam-panahinay hoe nanao ny marque Tsingrosy Madagascar dia amin'ny maha le seul et unique au monde aminazy hoe Tsingrosy Madagascar c'est un site touristique zay malaza be any avaratra agny dia zay zany nenganengam-panahinay hoe amin'ny maha zay zany Tsingrosy Madagascar maneho ny akantony Madagascar fotsiny zay hoe amin'ilay Tsingrosy Madagascar satria amin'ny lambanay ray manontolo amin'ny visuel anananay zany mametraka hoe maneho akanto Madagascar. Misarika ny rehetra mba hitsidika ny valan-javaboary Tsingrosy indrindra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao ireto zanaka ny faritra avaratra ireto no sady manentana amin'ny fanomezan-danja ny vokatra vita malagasy. Nanao tatitra ny 10 taona ny asany tamin'ireo mpamboly sy mpandraharaha misehatra amin'ny fikirakirana kakao any Ambanja ny CNC na ny Conseil national du cacao toy ihany koa ny fampahafantarana ny plan national du cacao any 10 taona manaraka izay nanasana sokajin'olona maro tamin'ny andro faro. Kinisy Sabezandry. Nisongadina tamin'ny ezaka nataon'ny CNC na Conseil national du cacao tamin'ny 10 taona lasa izay niasany ny fanatsarana ny kalitao sy ny fampitomboana vokatra kakao izay niteraka fiakarany vidim-bokatra nitondra tombotsoa tamin'ireo tantsaha. Fantatra io tamin'ity fivoriam-be izay nanaovana tatitra ny 10 taona lasa izay niasany. Le atrikasany any nanano bilan ny plan national cacao atsika plan national cacao 2016-2025. Che efa tapitra plan national cacao ka tsy maintsy naseho vahoaka ino ny asa vita nandritra izay. Anatin'izay asa vita izay dia ny fanatsarana ny vola miditra mitatsaha mpamboly cacao. Efa hitantsika toy moa zany fa ny marché international sy ny rehetrarehetra dia niakatra velika tamin'ny 2021 ka hatramin'ny 2025 teo dia dijonsika izy tamin'ity taona ity fa ny CNC moa zany ny amin'ny association miaro amin'ny cacao zany sy ny producteur indrindra dia nanao action maromaro natany ivelany na teto amin'ny teto Madagascar mba hiarovana izay. Anisan'izay zao ohatra ny tamin'ny novembre 2025 teo dia napetraka ny prix de référence cacao mba tsy ahafahan'ny mpividy cacao le cacao zany midina ambanan'izay prix de référence izay. Namoaka ny etaetany sy ny maharary azy amin'ny fitantanany CNC ireto tantsaha ireto tamin'ity fivoriana ity ary nangataka ny hijerena vahaolana. Nitoy tamin'ny fampahafantarana ny plan national du cacao ho an'ny 10 taona manaraka ity fivoriana ity ny andro faharoa izay sady namarana anazy. Misy ny sehatra manampy ny tanora amin'ny tontolon'ny sehatry ny asa ny YMCA ao Moramanga dia tsy mitsahatra mikaroka ny fomba rehetra no hanana ny tanora mikasika an'izay sehatry ny asa sy ny fandrarana izay ka ny fiara-miasa amin'ireo hery-velona samihafa no antoka ahafahana miroso lavitra kokoa raha ny fampitam-baovao ny manoro finaritra sy setra navidana. Araka ny hitany OMCA Madagascar, fikambanana ivondronan'ireo tanora marobe eto Moramanga. Olana amin'ny akapobeany ny tsy fahampiny ny otrikery amin'ny asa sy ny fandraharahana. Tsy ampy ny fahaiza-manao ary tsy ampy ny fandraisan'ny tanora fanapahan-kevitra eny anivy ny hery-velona samihafa. Ny ampandroso ny fiainan'ny tanora nefa no tanjon'ny OMCA ka nanomana ny antsoina hoe think tank meeting ny fikambanana nanangonana atotan-kevitra sy nanaovana drafitr'asa amahana ireo sakana amin'ny fampandrosoana ny sehatr'asa. Ny zavatra izay nisy teto amin'ny YMCA moa androany dia ilay antsointsika hoe think tank meeting na fotoana anankiray entina ifampiresahana amin'ireo vondrona mpikatroka ao anatin'ny fampandrosoana ny tanora eto Moramanga. Ny tanjona ao anatin'izay dia hoe ampitovy ny fomba fijery, ampitovy ny
tadindokanga mba ahafahana manana tanjona iraisana ho amin'ny fampandrosoana ny tanora eto Moramanga. Ny zavatra izay napetraka moa zany ao anatin'izay dia hoe mba hanana fomba fijery mitovy ny mpikatroka rehetra ary mitondra ny activité na atrika na ny asa izay ataon'ny fikambanana tsirairay avy ho isy vokany dehibe eny amin'ny tanora tsirairay avy. Ny zavatra izay efa natao moa zany dia hoe anentana miara-nanaiky ny mpikatroka fa mbola tsy ampy ny fanentanana teto amin'ny tanorana Moramanga ary hitsofoka ao anatin'izay fanentanana izay ny mpikatroka tsirairay avy ifametanana ifanosika ao anatin'izay mba ahafahan'ny tanora eto Moramanga isitraka ny vaovao tsy mitanila fa mitovy ary iraisan'ny tsirairay avy ao anatin'izay asa rehetra ataon'ireo tompon'andraikitra. Efitra maro no nipoitra izay heverina fa hitondrahina vao ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny OAMCA sy ireo mpiara-misehatra rehetra eto Moramanga. Fahombiazana ny fampiofanana ny mpanao gazety momba ny toetrandro izay natao tao Vatomandry nandritra ny 3 andro tsapa fahankinan'ny any mpiarabelona sy ny fiainam-mpanao gazety eo amin'ny famoahana ny vaovao zany indrindra mandritra ny vanim-potoana ny rivodoza. Nadia Bakolo sy Jean Fabrice Volatina no mampita an'izay. Fitaovana iray lehibe amin'ny fiarovana ain'olona ny fampitam-baovao amin'ny teny tsotra sy mazava indrindra rehefa ao anatin'ny amehana mba ahafahan'ireo mponina mandray fehipetra misoroka mialoha ny loza ateraka ireo ambana sy ireo tranga raha toetrandro maro lavy. Ny fantoka tamin'io fampiofanana an'ireo mpanao gazety atao amin'ny fahatratsinganana teto Vatomandry izay ny farana amin'ny 17 Aogositra. Ny mpanao gazety no mpiara-miasa akaiky amin'ny fizarana vaovao izay mamonjy ny vahoaka eny fotony. Tao anatin'izay 3 andro izay tsika niaraka teto. Marina hoe mety tsy aro vita ao anatin'ny 3 andro ny zarana ny tena hoe 100% fa lezahantsika kosa ireo teboka madinidinika, ireo fahasarotana madinidinika izay avy aminareo no nandraisanay ny famolavolana ny zavatra ny fampizarantsika teto ho anay manokana, ho anahy manokana, ho an'ny ekipa ray manontolo dia tratra ny tanjona. Ny fomba famakina sy fandikana ny vinavinan'ny toetrandro sy ireo fampitandremana mialoha eo koa ny fanotsiana ireo fomba fanao na ny vaovao mety hiteraka fahadisom-panazavana manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia ny songadina izay ilana fahamelona sy fahafehezana tsara ny loharanom-baovao azo ampiasain'ny mpanao gazety indrindra rehefa mahakasika ny toetrandro. Anatin'izay zona risque zay ny faritra Tsinanana. Resaka ain'olombelona no anaovantsika ny fampitana fampahalalam-baovao sy ny fanentanana. Ka raha ny fiofanana azo teto dia nanamafy an'izay fepetra ho raisina eo amin'ny fiomanana ny fiatrehana ny rivodoza sy ny loza voajanahary ary ny asa vonjovona sy ny lafiny fiatrehana ny loza voajanahary amin'ny ankapobeny. Niaran'ny fanompehetana tamin'ny fanantsotosana ny izao fiofanana izao. Ny avy ao foibe famantarana ny toetrandro, ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho amin'ny fampandrosoana ny PNUD ary ny tetikasa tandroso izay vatsiny ny gouvernemanta sinoa. No hamafisina hatrany teto ny fiarah-miasa ny rehetra. Ny lefitry ny ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra Vatomandry nanakatona ofisialy an'izany. Raha izay ny fanofanana ho an'ny mpanao gazety iverenantsika kely ny resaka fanofanana arak'asa ho an'ny tanora idirana amin'ny sehatry ny matianina dia omena fiofanana ireo mpikirakira ny fampangatsiahana ao Toliara mba ahafahan'izy ireo miditra ihany koa amin'ny sehatry ny asa avy hatrany vantany mavita ny izay fiofanana matianina izay. Marcelia Ravonjanahary, Sisiely Londerno. Mila fahaiza manao ny fikirakirana ny fampangatsiahana. Antony anofanana ireo mpikirakira ny fampangatsiahana mbola tsy nahazo fiofanana mba hahatonga azy ireo ho teknisianina matianina eo amin'ny sehatry ny asa. Fiofanany mpampiofana no omena azy ireo vokatry ny fiara-miasa ny vondro ny mpikirakira fampangatsiahana eto Toliara na URAFT sy ny FMFP. Tetikasa izay misy ao amin'ny FMFP resaka apprentissage izany hoe misy maître d'apprentissage sy apprenti izay hofanina azo certificat ny maître d'apprentissage izay efa nandalo VAE na valorisation des acquis de l'expérience dia mahazo certificat d'aptitude professionnelle zareo.
valo ireo misitraka ny fiofanana taoria ny fanomezan-danja ny fahalalana sy ny traikefa ananana izy ireo. Dia ireo ankizy manao formation ireo zany araka ny fanarata amin'ny FMFP, ny ankizy mahay mikirakira zany amin'ny resaka fampangatsiahana fa tsy nianatra. Zany hoe zany teny amin'ny atelier, teny amin'ny garage izy no malala le fois. Dia ireny ankizy ireny zany no valoriser na zay expérience ananana izay dia avy eo moa nomena formation complémentaire dia izy ho tanterana eny. Dia mba entanina zany zay teknisianina rehetra any ambadika any mbola mirorosaina tongava miditra ato amin'ny rafta fa mbola misy ny fampiofanana, fampafantarana ny mikasika an'izay fluide frigorigène azo ampiasaina zay sy ny formation arakaraka ny teknôlôjia mivoatra amin'izao fotoana zao. Maharitra 3 andro ny fiofanana ary hahazo certificat d'aptitude professionnelle ireo mpiofana aorian'ny fiofanana. Zay ny tany Toliara fa any Ambohimaso kosa indray dia tanora Tatsasivy Menadana vita fiofanana fiompiana akoho kofakana nofo sy ireny manatody lava ireny no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ary nozaraina akoho sy mari-pakasitrahana ihany koa moa izy ireo. Zany dia fiara-miasa teo amin'ny commune ambonivohitra Ambohimaso sy ny association namana ary ny ferme Andrimada tanjona amin'izany moa dia ny mba hampananana asa ireo tanora any an-toerana. Mahefara Zafitra Koto. Tanora maro eto Ambohimaso efa misitraka ny lalam-piofanana rakasa toy ny fambolena, fiompiana, asa tanana. Fiara-miasa eo amin'ny commune ambonivohitra Ambohimaso sy ny association namana ary ny ferme école Andrimada. Tanjona amin'izany dia ho fanampiana ireo tanora eto Ambohimaso mba hanana asa sy ho matianina amin'ny fandraharana ataony. Tsy tia moa zany fa hoe fanampiana ny ny mponina eto Ambohimaso indrindraindrindra koa ny tanora amin'ny fitadiavana asa, famoronana asa ho an'ny tenany dia izay na tonga ny commune urbaine Ambohimaso sy ny association namana mikarakara ny fiofanana ity izay iarana miasa amin'ny ferme école Andrimada eny Fianarantsoa. Mpiara-miombonatoka ny école ferme Andrimada sady ny tantsoloko ny ara-teknika na mpiofana ireo tanora tantsaha. Teto dia Sivenada izy ireo no nahavita ny fiofanany fiompiana kofakana nofo sady manatody lava nahazo certificat no sady nomena masonompi ihany koa. Izy Sivy Menada reo no natateraka hatramin'ny farany ny fiofanana nandritra an'izay 2 volana zay. Ary ny zavatra iofanana tato amin'ny ferme école Andrimada sy tamin'ny association namana zay natao teto Ambohimaso dia maromaro ny iofanana teto sahalan'ny hoe trondro atambary zay atao chauffage. Ao koa ny vary manaraka anazy varina tsaraina zay 3 volana dia afaka mioto mivokatra miaraka amin'ny trondro 3 volana koa ianao. Dia ao ihany koa ny akoho poulet de serre zay navadika apana todizina sahalan'ireo. Mitombony amin'izareo amin'reto akoho reto efa tsy dia mividy an'le provandy simika intsony zany fa mampiatra an'le vokatra misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra no ahodina anaovana sakafony. Kanefa izy manatody isanandro mandritra ny 2 taona. Hampiandra avy hatrany ny fiofanana azy ireo mpiofana hatao azy avy hatrany satria efa manana fahaiza-manao izy ireo. Osa zany ianao raha ohatra ka ioka aty ambanivohitra dia tsy ho sahira satria ataoko hoe na katsaka na vana rehetrarehetra dia avy ampiasaina daholo na amelomana na ivelomana ny tena na ivarotana ataona dia mety daholo zany anaovantsika rehetra. Samy notondona certificat sy masinompy araka ny filaharany avy moa ireo mpiofana ireto toy ny voalohany nahazo ny akoho reniny efa manatody sy zanany 2 tozany ihany koa ny faharoa sy ny fahatelo ary ny sisa dia samy nahazo masinompy sy certificat avokoa. Raha zay ny resaka fanofanana arakasa ho an'ny tanora iresaka tontolon'ny fanabeazana indray isika nahazo hevitra ny tsekoly vaovao avy tamin'ny tetikasa ranomafana raft le mur project ny EPP amin'ny andrano fotaka any amin'ny fokotany Vohimarina any amin'ny commune ranomafana Ifanadiny iny vokatry ny fiara-miasa misy eo amin'ny commune sy ny tetikasa ho fiarovana ny ala ho ranomafana izany. Martino François, TVM Ifanadina. Hevitra ny sekoly vaovao miisa 2 sy birao iray no natolotra sy nitokanana ho any PP Mirandrano Fotaka, Fokotany Vohimarina, commune ambanivohitra Ranomafana. Atonga nitokana an'izany tany toerana ny ben'ny tanàna sy ny eo aniovy ny sisiko ny Fanadina ary ny Valibio sy ny parc national Ranomafana. Izao no totosa sy tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa ny commune ambanivohitra Ranomafana sy ny mpamaso vola Ranomafana Raftolemo mba ho tombosoa ny vahoaka hiaro ny atiala. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamaso vola moa zany dia nanorina ty sekoly mahafinaritra ity aty amin'ny 240 km mialan'ny
lalam-pirenena R25 dia tongotra lavitra dia lavitra tokoa izy tia nefa dia ny tanjona hoe fanjakana manakaiky vahoaka amin'izao fotoana izao eto dia isorana ny mpamatsy vola ny projet ranomafana raft lima ary ihany koa isorana manokana ny andriamatoa solonavim-bahoaka izay tsy misahatra mitady vahaolana sy fanampiana amin'ny fanakakaizana ireo komina ato anivon'ny distrika. Zava-dehibe ho an'ny zana-bahoaka ato ny PP-ndranovrano fotaka sy ny eo andiovy sehatry ny fampianarana ny fahavitana trano sekoly vaovao toy izao ary ampazoto ny mpianatra hiditra an-sekoly ka velom-pisaorana araka izany ny eo andiovy ny sisiko ny fanajiana amin'ny fanampiana sy ny fanasarana ny sehatry ny fanabeazana indrindra fa amin'ny toerana lavitra toy izao. Eto dia misaotra mankasitraka be indrindra amin'ny ranomafana lavitra nomero project nanome an'ity trano sekoly ity ho an'ny zanak'Andriamandrano fotaka. Mankasitraka be fa tsy voavaly ny vitanareo amin'ny zanak'Andriamandrano fotaka vola tsy toko sy foroana navitanan'ity fitiavana lehibe navitanan'ity ankasitrahana lehibe tsy mitratra ianao andriamatoabe ny tanàna izay angadinamana ny firenetana ny katsarana ny trano sekoly ho an'ny zaza aty ambanivohitra. Tetikasa ranomafana ravitra lima no vinahitana sy angadina nanana an'ity sekoly vaovao ity hoentsina nampiana ny vahoaka ambina andrano fotaka ary mba hoentsina ihany koa nabeazana ho sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana izay amin'ny toerana misy azy ireo. Miala siny fa tsy dia mahay miteny gasy loatra aho. Misaotra besaka nandray anay indrindra fa tamin'ny fandraisana mikotrokotroka androany izao. Atao amin'ny taona lasa izahay no nandalo teto ary nangataka ny tale sekoly sy ireo ray aman-dreny ara-drazana fa zava-dehibe eto amin'ity toerana fanaovana trano sekoly ka izay no nahazahoanay ny famasim-bola hoentsina anaovana an'izao efitrano sekoly vaovao izao ary misy mananteny izahay fa ny zaza mianatra amin'ity efitrano sekoly ity jioriarian'ny fiarahamonina ary ihany koa ho avy ny fiarovana ny tontolo iainana izay manodidina ity toerana ity ary mirary ny foa hatrany. Roa por kilometra miala ny lalam-pirenena fa 20 raha ny araverany ity toerana mindrandra ny fotaka ity saingy sy ajiny komina nefa izany ka izao nahazo fototra fitrasa vaovao izao. Rehefa mahavita ny fanadina-panjakana bakalorea ny mpianatra iray dia sarotsarotra ho azy ireo ny mitady ny lalam-pianarana tokony alehany so fa misy ny salon des études et des formations internationales tahaka natao tany Ambositra ity satria manamaivana ny fitadiavan'izy ireo ny lalam-pianarana tokony ho ataony izany ary manampy ny ray aman-dreny ihany koa maro dia maro moa ny olona tonga namaly ny antso raha ny fanampanazavana etsy ny ary manantsoa ary ny aina. Tanora mpianatra sy ray aman-dreny maro no liana ary tsy vitsy no nanapa-kevitra raha nahazo fanazavana avy amin'ireo solotena ny université momba ny sampam-pianarana maro azo arahana izay tonga teto Ambositra karakarain'ny access event. Misy fianarana betsaka eo ohatrany hoe États-Unis, Inde, Italie, misy koa Maurice, misy Indonésia, misy Singapour, misy Malaisie. Dia ny tanjona moa zany dia ny hoe afa hiezaka zany anampy ampafantatra bebe kokoa ny zanaka malagasy hoe zao ny lalana tokony aleha, zao ny dingana tokony atao rehefa te hianatra ny ivelany. Dia ankoatr'izay koa ny ataoko hoe ny fiarah-miasa tamin'ireo université ireo nafinaritra satria tena misy stand de fito eto zao dia ny akabetsahana izy ireo tena le représentant mihitsy no tonga teto amintsika. Dia ity moa zany letsika karakarany voalohany amin'ny mahazanaky ny faritra Moromania ny tena dia ny zana natao eto amin'ireo faritra Moromania eto Ambositra ny fanomboana azy zany fa mbola ezaka koa hiparitaka eraky ny faritra. Manamaivana ny fitadiavan'ny mpianatra ny fianarany ity tsika ity sady manampy ny ray aman-dreny amin'ny ara-bola koa. Ilaina ilay izy amin'ny fahalalana amin'ny ankapobeny zany satria ho anay manokana zao mety hoe tsy mahafantatra zany fisian'ny université ivelany zany hoe inona daholo ny zavatra ilaina, inona no atao mba hidirana any fa ny fahalalako izao taloha dia hoe rehefa makany ivelany dia mila manam-bola be momba dia na hoe mahay be satria mahazo bourse extérieur fa amin'izao zany nafantatra hoe rehefa mba misy mpikarakara
bourse makany ivelany dia mandeha rehefa vony ianao a dia rehefa misy vola koa zany ahafahana mandeha makany dia mila fahaizana koa dia tena misaotra betsaka anareo a karakara ny androany fa nahafinaritra be a dia tena ilainay re izy a dia nirinay mba izy koa ny afarany ho an'izandreo alina mbola any vily. Andiany voalohany ho an'ny mpianatra ity hetsika salon des études et des informations internationales izay natao teto Ambositra ity fa ho avy ny fitadiavana asa any ivelany ho an'ny jianasa. Manodidina ny 700 ireo mpizaika tily avy amin'ny fiangonana protestanta niatrika ny 51 izay natao Toamasina nandritry ny 3 andro dia ny 7 aogositra lasa teo izany. Ny akon'izay hoentiny Bruno Andremapionina. Ny itondrana ny sehampanabeazana araskotisma hifanitsy amin'ny zavamisy eo amin'ny vanim-potoana lalovana io ny tena banjiny ny tily eto Madagasikara mandritry ny fanatanterahana ny fifity na ny fionan'ny filohan'ny tily isan-taona mitety fivondronana. Teto Tomasina no ambohi-pionana nandritry ny 3 andro izay ny fanakalozana teo amin'ny hevitra sy traikefa ary fomba fibeazana mba hampahomby ny sehampita izany. Izay raha teo ny tanjona iombona ny fifity hoy ny filohan'ny fifity John Rakotorso sy ny komity paritany atsinanana Andry Vanilo Razafy Manantany. Ny anisan'ny tanjona dia ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao, ny traikefa eo anivon'ny folotiny eto Madagasikara, dia ny faharoa ny fotoana izao no ahafahana mikatroka sy mikando amin'ny fanatsarana ny fanabeazana tily manerana nosy sy hanomezana ireo torolalana indray hiatrihana ny taona manaraka. Ary ny fahatelo moa zany dia ny fahaiza-manao sy ny fifanakalozana eo amin'ny samy filoha manerana ny Madagasikara. Dia fisaorana lehibe natolotra ho an'ny komity lehibe izay mitazena amin'ny ary ny folofolobe izay nanapa-kevitra fa atao eto Tamatavy izy na dia teo aza ny vona izay nahazo ny Tamatavy teo anatin'ny reny rehetra reny ny indrindra foto-drafitr'asa izay andraisana izao fifity izao. Kanefa noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tanteraka soamatsara izao eo ihany koa nefa dia tsy eto dia misaotra mandrakariva ireo mpiara-monantoka indrindra ny maire-ny Tamatavy zany ny Spatsy zany izay nanampy mitraka amin'izao fahombiazana izao fifity izao indrindra ihany koa fampitaovana izay nentina nanatanterahana izao fifity izao dia mankasitraka indrindra anareo indrindra ihany koa ny olotrotra izay mahatrapa izay nazao anatin'ny fikambanana izay nanao an'izao zava-dehibe fanampiana sy fijerevana manokana izao fifity izao dia mankasitraka indrindra tompoko. Ratsaivana tany amin'ny taona 2024 no nandray ny fionambe ny fifity ny teto Tomasina dia izao 10 taona dia aoriana izao indray ny atrehan'izy ireo izany. Nanamarika ny 10 taona anjoroany ny orinasa Jirama tsy diso anjara amin'izany tany amin'ny faritra fitovinany fa notolotrana medaly sy mari-pakasitrahana ireo mpiasa misa 420 izay tena navita be teo anivon'ny orinasa tany an-toerana. Rokira Tianjanary sy Eric Didier. Feno 20 taona ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Maro ny olana izay nisijan'izy ireo tao anatin'izany fotoana izany. Anisan'izany ny faritra fitovinana, ny famokarana rano fisomadio, miantoka ny fiveloman'ny mponina, ny angovo na ny jiro, ampinga lehibe hirosona amin'ny fampandosoana ny firenena. Nampanantena ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama eto amin'ny faritra fitovinany fa hanome tolotra mahafapo ny mpanjifa na ny vahoaka malagasy. Io no fantsana ny fanomezana medaly sy marimboninahitra ho an'ireo mpiasa nahavita be teto Manakara nandritra izany fotoana izany. Raha ny resaka famasina jiro amin'ny fitondrana fanavozana dia tena afapo zahay orinasa Jirama faritra fitovinany satria tena nijery anay manokana misy izy. Ny eto Manakara taloha ny centrale dia any société Henri Fraise fa rehefa tonga ny fitondrana fanavozana dia nametraka groupe tao amin'ny centrale ny fitondrana fanavozana any Jirama. Io groupe io fisaorana bevata makasitraka ny fitondrana fanavozana zay la fahazoana ny groupe vaovao fa raha sy nisy an'izay dia fa délestage lava reny teto Manakara. Anatin'ny période d'étiage sika zao masira ny rano vokatry ny etraketraky ny fahasimbany tontolo iainana tsisy rotsakorana dia miakatra ny ranomasina mandeha any amin'ny captage. Efa misy ny vahaolana
satria misy ny projet d'amélioration d'accès à l'eau potable hijerena ny ressources sy ampasirany rano ka manentana sahady ny vahoaka ny manakara mba andro kely fa rehefa vita io asa io dia veloma zany rano masira zany sorona tafotafo andimatoa afohan'ny fanavozana ranonjanona ny KL amin'ny fahifisisovana na mpiasa aty amin'ny faritra fitovinany nazahona izao maro-pakasitrana zao agnisan'ny taitaina tokoa hita amin'ireny zava-niseho tamin'ny orinasa Jirama tamin'ny taorida sy natany ambany zavatra nay dia nahazo ity médaille fakasitrana ity. Teto anivon'ny orinasa Jirama faritra fitovinany mpiasa miisa 7 nahazo medaly volafotsy sy maro-boninahitra ary 9 kosa nahazo medaly varana. Nanotso nasana hoe voninahitra izany ary nakahery azy ireo ny solontom-panjakana aty an-toerana izay nitoeratry ny lehiben'ny faritra fitovinany Razafintsinjahofa Jean Purnel sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity eto Manakara Nadine Anjianasolo. Vita ny famindram-pitantanana teo amin'ny Tale Jeneralan'ny Sekolim-pirenena manofana ho mpandrarany fonja ao Toamasina commune Tetezambaro izay natrehan'ny Tale Jeneralan'ny fandrarana ny fonja Foibe sady ny solontenan'ny mpitahiry ny fitomboka sehampanjakana sy ny ministry ny fitsarana ihany koa Andrea Flaviana sy Aristote Morelin. Tontosan'ny andro ny faha-4 ambin'ny folo ny volana Aogositra 2024 lasa teo amin'ny sekolim-pirenena mampiofana ny mpandrarany fonja Tetezambaro ny distriktan'ny Toamasina faharoa ny famindram-pitantanana teo amin'ny Tale Jeneraly teo aloha dia ny inspecteur général ny administration pénitentiaire Razafintsalama Désiré sy ny Tale Jeneraly vaovao izay voatendry inspecteur général Razafintranamana Pierrot. Izany moa dia teo anatrehan'ny Tale Jeneraly ny fandrarany fonja izay solontenany Ramatoa mpitahiry ny tomboka sehampanjakana sady ministry ny fitsarana. Maro koa moa ireo olo-manankaja sivily sy miaramila tonga nanatrika izany teto. Nandritra ny fandraisana fitenena nanao tombana ny asa vita ny Tale Jeneraly teo aloha. Makasika ny fitantanany ny sekoly nandritra ny 10 taona. Maro tokoa izy ny zava-bita nandritra izay fotoana izay fa mbola maro ihany koa no tokony mbola ho tohizana. Anisan'ny tena olana ny ain'ity sekoly ity tao anatin'izay fotoana izay dia ny fanomezana teto-bola izay tsy mifanaraka amin'ny ataoko hoe filana takiny ny fampandehanan-drara sy ny fampifana eto amin'ny sekoly ity satria raha mandrafitra ny vinavinana teto-bola zay isa-taona dia saiky ny 300 hatramin'ny 700 ny ataontsika hoe filana takiny sekoly no omenan'ny sekoly. Na teo anefa zay zavatra rehetrarehetra zay dia tsirikely soroka zay fa niezaka foana mikarika vahaolana nanao zay fomba rehetra fampandehanana fampifanana ifanaraka amin'izay misy eo am-pelatanana. Naneo ny fahavonona ny handray ny andraiky ny ihany koa moa teto ny Tale Jeneraly vaovao zay voatendry. Izahay zany diova tsy hoe handravany zavatra natao taloha fa kosa hanoia ary ny tsara zay efa nataon'zareo dia tsy mety hoe zanany anosana izay mety misy ihany koa nefa ny vina zay everiny tena mifandraika amin'ny atao hoe fampansoana ny sekoly na zanaty zany ny zavatra rehetra koa moa zany dia miangana amin'ny famadinana vola fa tsy misy vola omen'oleo dia indraindray mety ho sahiran-kina ihany na dia hanao ezaka za ifandray amin'ireo atao hoe piara-mondial sy ny partenaire hafa ihany zany rehefa hoe ny sampandraram-panjakana ankiray mahazo ny atao hoe famadinana vola avy ana Foibe. Ireo izay nandray fitenenana rehetra moa teto dia samy ny rary sosina ny metro-drano an'izy roa lahy na vita ny famindra. Totosa ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teo aloha sy ny vaovao tao Betsiboka fanohizana sy fanatsarana ny asa no navohitra nandritry ny lanonana. Ranaivo Franklin. Mafampana ny faritra Betsiboka eo amin'ny sehatry ny fitaterana raha tsy laza afa-tsy ny lozam-piarakodia amin'ny lara-pirenena faha-efatra ny fanakanin-dalana taon'ireo Jolay sy ny tsy fanarahan-dalana amin'ny atota taratasy an'ireo fiara fitanterana. Efa manao izay ho afany ny tokony andraikitra fa mbola tsy ampy izany fa ilana fiaraha-mientany rehetra sy ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay. Fantatra izany nandritra ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro eto Betsiboka teo aloha sy ny tale vaovao. Tsy ezaka nataony tale teo aloha dia tohizantsika ireny ary misy tokony hatsaraina dia hatsaraina arakaraka ny tokony izy miezaka mamantatra miobserve hoe inona ny tena olana marina eny akanja dia arakaraka an'izay no amahana sy iarana mientana amin'ny mpitatitra sy ny mpandraraha rehetrarehetra hoe itya arakaraka ny tamin'ny passation teo
dia ino no tohizana sy hatsarana zay point mety tsy nahatanteraka anazy dia izay zany no ataontsika. Ny point zany hitantsika miandalana eo le izy mbola anadiady ny ato anatiny amin'ireo teknisianina mpiara-miasa sy ny any amin'ny kianja dia eo vao fantatra hoe inona le tena azo hatsarana. Tampiralaina tanteraka no nanaovana ny fifamindram-pitantanana izay notarehan'ireo tompona ndraiky mpanjakana teo anivon'ny prefektura Maivatanana sy ny faritra Betsboka ary notronon'ireo taleparitra sy lehibeany Sambandrahara. Toy isika manodidina ny vaovao ara-pahasalamana, olona 3 no marary voan'ny mpox raisina tanana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra Morondava. Efa nisy ny fivoriana ho fanamafisana ireo sakana ara-pahasalamana tany an-toerana. Isabelle Zoda Celestina sy Andry Marsan. Averina ny fepetra sakana rehetra ary amafisina izany amin'ireo toerana izay ahitana olona betsaka ho fiarovana amin'ny tsipartany aretina mpox. Fantatra izany tamin'ny fivoriana izay natao anio 12 volana agosto taona 2024 teto amin'ny Brony Prefeny Morondava. Fanamafisana amin'ireo sensibilisation zany hoe fanetanana ny olona tsirairay avy mihitsy fanarahoatana zao fahitana ny vahoaka marobe mivorovoro zao hoe ampitana an'ilay afatra hoe ilaina le fanaovana vaksiny amin'ny mpox. Faharoany ny mpox dia mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ary tsy voarin'ny fimairina ny kapoty zany ny mpox ka raha ohatra ka mahitanao misy tsy fahasalamana ny toe-batanao zany ahitana le soritra resina le botsibotsy kely sy maratra zany dia tokony manatona avy hatrany ny toe-pahasalamana tsabo tena satria efa vonona tanteraka ny avy ato amin'ny lafin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fandraisana tanana ny tsy salama zany na ny fitsaboana anazy. Fatelony ny message avitaina dia izay hoe le fepetra sakana rehetrarehetra dia tokony arahana rehefa misy olo marobe mivorovoro reny. Misy sititsina sy d'accueil maromaro tsika eto mandray olona maromaro na mpivahiny na mpitsangatsangana io na touriste io eto amintsika eto. Dia izany rehetrarehetra zany zany no antony ny vorina androany mba ahafahana mamerina indray sy manamafy indray an'ireo fepetra ireo ny fiarovana ny vahoakantsika sy ny fanamafisana ny fahasalamana-vahoaka amintsika. Ny volana Janoary taona 2024 no nahitana tranga voalohany teto Morondava. Raha tambatra ny isan'ireo tranga nanomboka tamin'izay nahitana tranga voalohany izay ka hatramin'ny omaly dia 520 isan'ireo olo mitondra ny voan'izay mpox izay eto amintsika eto amin'ny faritra Menabe eto an-tampon-tanànan'ny Morondava daholo ireo tranga 520 amin'izao tsika miteny zao dia anankitelo ny ka aktifa mitenany azy amin'ny teny baiko na hoe tranga mbola tsaboina eny amin'ny hôpitaly amin'izao tsika miteny amin'izao ambaroany zao tsy mbola nisy ny ainana foy ho an'ireo tranga 520 ireo fa 20 zany sitrana avokoa sitrana somatsara rehefa nody any an-trano fa ny telo sisa ny raisina tanana amin'ny hôpitaly be na Eto amin'ny kominy Morondava avokoa no nahitana ireo olona marary 520 ireo raha 530 isanjato ny marary dia lehilahy avokoa. Zompiolona manodidina ny 2 arivo eo no sitraka fizahana maso sy solomaso maimaimpona tany amin'ny distrikany Betafo izay fiara-miasa teo amin'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tany an-toerana sy ny mpitsabo eto Madagasikara izany. Hiaingo Ratsimbazafy. Ny sitraka fizahana maso sy solomaso maimaimpona ireo olona 70 taonany miakatra taty amin'ny distrikany Betafo. Izao no tanteraka moa dia noho ny fiara-miasa teo amin'ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy taty amin'ny distrikany Betafo sy ny Doctors of Madagascar izay maimaimpona avokoa ka solomaso 2 arivo no nomena ireo izay mila izany. Maimaimpona tanteraka ny azahoan'ny vahoaka voakasika zany amin'ilay solomaso. Ary akoatra n'ilay solomaso maimaimpona dia mahazo fizahana ny tosi-drano izy dia mahazo fizahana koa ny resaka mety hoe fisina diabeta na tsia any anatin'ny rano. Tsy diso anjara tamin'ireo distrika 3 efa nisitraka ity tolotra ara-pahasalamana ity moa ny taty amin'ny distrikany Betafo no ny atsisika nataon'ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy taty an-toerana. Tany tena mba nisy tranga vahoaka ibiniviba ny 70 taona loatra tsy manana fahafahana
ana consultation civile sy ny maso famakina telo dia dipika amin'ny maha olona figa no mitady zay nety mba ho avantage tombontsoa ho an'ny vahoaka amin'ny figa tsy hitako na azo ambakinanky na azo faratsiny dia mba hita molefany samy mba misy olo-bavam-bahoaka zao dia zay ny antony ahoana le ahafahan'ny vahoaka amin'ny distrika ny Betafa mahazo tombontsoa dia misy tahaka an'izao isorona ny tany-paty isorona dostop to Madagasikara zay nameny fiaran'asa amin'ny resaka fanomezana siramasa. Teo amin'ny CHRD Betafa moa no tanteraina ity tolotra ara-pahasalamana ity mbola hitohy any amin'ny distrika hafa ihany koa raha ny nambarany tompon'andraikitra. Sendray no mamarana tanteraka ny vaovao an-tsary tamin'ity atoandro ity akasitrahany ianao nanjo izany hatramin'ny farany mamy fotoana anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.